ny amin'ny valora eto amin'ny fahitalavitra madire ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra indray araka izany arahinao manomboka eto miaraba tompoko lafinaritra tompoko eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ny tompona nanomboka aloany ny mpampianatra karoka eo amin'ny tontolon'ny politika kosa iray dia ny fanomanana ny fividianana bentanana sy mpanolotsaina no misongadina ireo no matomba vaoantsika ireo hitanao ato anatin'ny vaovaontsika mandritra izao fotoanantsika izao eo amin'ny sosialim-baovao kosa aloha no anomboantsika ny fotoanantsika ary isan-taratsika ihany koa ny fotoanantsika tsy misy ny sarandalana miafatra raha ny fanazavana azy maray raha toka tsy misy ny fifampidiniana eo amin'ny mpiaro ny zony mpanjifa sy ny UCTU io jerentsika avy hatrany amin'ny sary efa antame ozy ny 10 miliaka fa mbola misy tonga dia ampina zareo mbola misy fanampiana ho anazy rehefa tonga rahalany io dia zay no lasatsika hoanym-baoaka io hoanym-baoaka aloha tsorona mihitsy fa tsy ekarany sarandalana hoanym-baoaka io eny manko ny sasatsasany hoe maninona moa izy io raha ampiarinareo koa ny vérité de prix zay aloha dia inona tsy ho takatra le vérité de prix ary ray indrindra ny mbola iatsonay ny association nyreo fédération ny zager reo consommateur reo hiaradinika aminay raha ohatra sanatry ka tsy tonga tsy voalohany zareo io hatramin'ny farany volana fia zao zavatra telo no tena tsy mety voalohany indrindra zany le mandahan'ny administrateur mandahan'ny olo-mofidy zay zany no tena problème lasa miferana roa fotsiny mandat nga teto nisy mbola hoe député ka tsy maintsy mandat roa fotsiny nataony na ministre dia mandat roa fotsiny nataony fa raha mbola tiany vahoaka raha mbola mahavita azy izy mamim-vahoaka mipetraka teo foana ary hatramin'izay 30 taona zay no nisindany coopérative zany tsy mbola nisy hoe azany hoe tsy maintsy de mandat ihany no ataony administrateur ray akoatran'izay misy eo le ataon'zareo hoe commission d'évaluation io zany dia tsy mba misy solotenan'ny mpitatitra koa reo fa tonga dia ministère ny industrie ministère en transport ny ATT nefana zany izahay any amin'ny coopérative ana ihany efa misy an'ilay vomiera ny mpanara-maso ny coopérative ao aminay isan'izay any zany manangana io misy commissaire au compte eo misy commissaire au compte eo misy commissaire conseil de discipline eo misy eo commission communication mandray ny doléance ny mpanjifa zany na doléance mpikambana ka maninona moa no ijavany tonam-panjakana ny fitantanana anatin'ny coopérative